Ireto ny hazo voavolo folo taona lasa tety amin'ny parc adventure sety Ambohimanambola nososoana sapin sy zanakazo fihinam-bomahery ny 300 indray tamin'ity taona ity. Ireo vehivavy amin'ny piasa 2 ao amin'ny groupe Vidzar no nanatanteraka izany ho fiarovana ny tontolo iainana sy fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro. Parc adventures toerana hatao fitsangatsanganana ho an'ny mpizahatany sy ny be sy ny maro indrindra ny mponina manodidina ny Antananarivo. Tsy ho tontolo maitso fotsiny ihany noho izany ny hapetraka eto fa hisy karazam-pialam-boly sy kilalao hatramin'ny miany ankizy famelomana asa ho an'ny vehivavy mipetraka ety amin'ny tanàna telo manodidina ny parc adventures. Ravoravo zay fa misy vehivavy vonona hiasa sy ampandroso ariary ny tontolo iainana ny vehivavy ato amin'ny groupe Vidzar. Proof koa izao fa asa sy etsika no atao hatrany fa tsy kabary intsony na hoe resa behivavy fotsiny. Na maintsy manomboka eto Ambohimanambola tsika dia mety manohy ihany koa ny an-trano dia manohy ihany koa ny firenena malagasy. Nambarany filoha-tale generaly ny groupe Vidzar tamin'ity fotoana ity fa tsy ny asa fanao isan'andro ihany no manome aina na mameno ny fiainana andavanandro fa ilaina koa ny mifampikasika amin'ny tontolo voajanahary manodidina antsika, indrindra ny fifehezana sy ny fikolokoloana tsy maintsy atao azy adidy ho an'ny taranaka ho avy izany ho izy fa sanatria tsy fitadiavana sitraka natombony ho any anio. Amin'ny mahafotoana natokana orinasa-kalazana ny andron'ny vehivavy maneran-tany ity fotoana ity dia nisantatra ny tyrolienne tolotra vaovao vokarin'ny corporate adventure ho an'ny mpizahatany eto amin'ny parc Ambohimanambola ny vehivavin'ny groupe Vidzar no sady nanatanjatena tamin'ny alalan'ity.